Faly miarabantsika tsiraiavindray tsy tia laribia maraina fa valy ny volana oktobra ity. Manoma fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Raha anderantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro indray. Tratry izao maraina izao izahay mankilaza ny anaranao ary misaotra anao ny fomba manokana satria zava-dehibe ny mbola maheto anay ankehitriny. Mbola misokatra ho anay ny varavara-pahasoavana ary ihany koa eto koa ianao manaiky heno anay mamelany ilokay mamindrafo aminay. Ka irezo izahay amin'ity maraina ity ka aoka hitory teny maso mafaly izay avy aminao amin'ireo olona izay mifanena sera aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy fahasalamana fotsiny ihany. Alaina amin'ny Romana 12:1 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sy trak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Amen. Raha ianareo olona mandray anjara amin'ity sehatra ity no mitsahatra tsy hijery ny asany amin'ny fomba fijery ara-pivavahana intsony ka midina miala amin'ny foto-kevitra ny fahamarinana ankehitriny mba haka tahaka ny hevitra sy ny fomba fanaon'ireo olona mpitondra toeram-pitsaboana izay tsy mikenjy afa-tsy ny fanasitranana amin'ny marary dia tsy hitoetra amin'ny toeram-pitsaboantsika ny fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra tahaka ny tsy hitoerany amin'ireo toerana izay ampianarina sy ampiarana foto-kevitra mitotongana. Hitako hoe Madamo White fa misy asa tena mivelatra izay tsy ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy satria tsy ho mora ny hitady mpitsabo izay ankasitran'Andriamanitra sy asa hiaraka ao anatin'ny firindrana ampahafoizan-tena sy ao anatin'ny zotom-po ho fanavanana ny fahorian-taranak'olombelona. Tokony ho ataontsika miharihary eo anaty antsika mandrakariva fa ny tanjona lehibe kendrena amin'ity asa ity dia tsy fahasalamana ihany fa fahatanterahana sy ny fanahan'ny fahamasinana izay tsy ho tratra ao anatin'ny vatana sy saina marary. Izany tanjona izany dia tsy ho tratra amin'ny alalan'ny fomba fiasa arak'izay omeny izao tontolo izao antsika fotsiny. Andriamanitra dia hanangana lehilahy, hanangana vehivavy ary hanofana azy mba hitsantsehatra amin'ny asa. Tsy amin'ny mampitsabo ny vatana azy fotsiny fa hitsabo koa ny fanahy izay marary ny fahotana ary ho ray aman-dreny ara-panahy ho an'ny tanora sy izay mila fanabeazana. Ireo izay hanjadian'ny fahavoazana noho ny fiasana saina be loatra dia tokony hitsahatra ka tsy heritreritra zava-manahirana kanefa ny fampianarana azy fa tsy mety ary mampidi-doza mihitsy ny mampiasa betsaka ny herin-tsainy ka tonga azy hevitra fa ratsy lavitra noho ny teny izy, ratsy lavitra ary mahatonga fahavoazana. Ireo izay hanjadiam-pahavoazana noho ny fampiasam-batana tafahoatra ihany koa dia tokony hampiana ny asa ataony ary tsy hanao afa-tsy izay asa maivana sy mahafinaritra kanefa ny fampitsarana tanteraka azy tsy asa sy tsy hanao fampiasany tena mihitsy ihany koa dia azo antoka fa tena hitondra voka-dratsy azy ireo. Ny tsy fanaovana n'inona no tena mitera-doza indrindra amin'ny tranga tahaka an'izany ka tokony hayan-danjalanja ny amin'ny lafin-javatra rehetra isika mba hahatonga ny tenantsika ho amin'ny fahasalamana, mba hahafahan'ny saina ho tia karokaroka, ho hahafahan'ny saina ihany koa ho tia fandalinana, hahatakatra zavatra lavitra ary rehefa mahatakatra zavatra tokony ho takatry ny saintsika isika dia moramora amintsika ihany koa ny manana fahazotoana hananateraka ny sitrapon'Andriamanitra, hanana fahalianana amin'ny zavatra ara-panahy ary ihany koa hampitan'izany amin'ny ankonantsika tsirairay avy. Vavaka isika, misaotra anao izay rehony amin'izany toromarika izany amin'ity maraina ity. Dia misaotra anao ihany koa mamerina ny fomba fijerinay fa tsy fahasalamana fotsiny no ny amin'izany tanjona izany fa ny amin'ny momba anay rehetra mihitsy. Ampeo ny isa tokantrano tsirairay avy vita ampiatra
ny amin'izany torohevitra izany ary irinay tokoa ianao raha io no ho lehibenay ho mpitarika anay ho mpikolokolo anay ihany koa aminaran'i Jesosy amen. Sarviaro